Salama daholo androany sika dia ndao ary resaka mahakasika ny akony fampielezan-kevitra eo amin'ny fifidianana ireo sombavim-bahoaka manerana ny nosy amin'izao fotoana izao. Ka iompanan-tsika amin'izany ny mahakasika ny fampielezan-kevitra izay any amin'ny fahatratsana ny nosy ihany izay ao Tamatavy marimarina kokoa izay arahana amin'ny kandida larana fahefatra any an-toerana any izay miaradia amin'ny kolektifan'ny malagasy no sady MTS izany hoe malagasy tonga saina tsy iza moa izany fa Andriamatoa Roland Ratsiraka izay tena hita amin'izao fotoana izao fa mbola tsy azo atao ninina raha ao Tamatavy ao izany Roland Ratsiraka izany. Ka io no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny manao komantaira ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravona andreny hevitra rehetra na antsika video manaraka eo. Tsarovy ny milike ny video antsika ary aza dino toroko izany hatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefany amin'ny sisy tamatagagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary miavaka ary tena miavaka izany Roland Ratsiraka izany raha eo amin'ireo samy kandida sombavim-bahoaka ihany no asiana resaka satria izany Roland Ratsiraka izany dia azo sokajiana fa isan'ireo kandida izay efa tranaina indrindra ary tena efa ampy efa amin'izay resaka politika izay. Tsy vitany efa nitana andraikitra maro teto amin'ny tany sy ny firenena izany Roland Ratsiraka izany fa efa ministra ihany koa ny tena ny tao anatin'izay taona maro ny Ilmanosa ny tao anatin'izay resaka politika izay. I Roland Ratsiraka moa raha asiana resaka dia isan'ny fianakaviana any Andriamatoa Amiral Didier Ratsiraka izay nitondra mamy teto amin'ny tany sy ny firenena ary efa filoham-pirenenantsika mihitsy moa izany Amiral Didier Ratsiraka izany izay fantatsika tsara ny fisiany izany. Ka i Roland Ratsiraka no azo lazaina hoe rahalan'izany Amiral Didier Ratsiraka izany ao anatiny izay fianakaviana izy ireo izay. Eo amin'ny resaka traikefa sy mari-pahaizana dia olona tena nianatra raha i Roland Ratsiraka ary tsy vitany nianatra fa tena isan'ny malagasy manana mari-pahaizana ambony dia ambony ary efa nandranto fianarana tany ivelan'ny Madagasikara mihitsy moa izany Roland Ratsiraka izany ka azo lazaina fa olona tena azo atokisana ary azo anankinana izay hetaheta sy ny fanirian'ny vahoaka iray manontolo indrindra fa ho an'ireo vahoaka ny Tamatavy izay. Ka izay no mahatonga an Roland Ratsiraka amin'izao fotoana izao dia tena mbola atokisana ireo vahoaka ny Tamatavy iray manontolo amin'izay fitondrasana ny hetahetan'izy ireo izay ary solotena azy ireo izay ho an'ny Tsimbazaza izany hoe osombavim-bahoakan'izy ireo. Efa be ny tanàna i Roland Ratsiraka tany am-piantohana ary tsara ny fitantanany sy ny fitondrany an'izay tanàna ny Tamatavy izay fon'izy mbola be ny tanàna. Teo ihany koa ny nirotsahany fidiana osombavim-bahoaka efa taona maro misesy izay ary lany foana izy nandritra n'izay firotsahanko fidiana izay satria hitan'ireo vahoaka fa tena izy ilay olona mahavita azy ary izy ihany koa ny olona izay azon'izy ireo tokisana amin'izay hetetan'izy ireo izay. Tsy vitan'izay fa efa hitantsika ihany koa i Roland Ratsiraka fa efa nirotsaka kandida ho filoham-pirenena efa matetika izay miara-dalana ao anatin'ny antoka MTS izany hoe malagasy tonga saina sady izy raha temo ny filoham-pamorona an'ity antoko politika ity. Hitantsika tsara ary arahantsika mahalala tsara i Roland Ratsiraka izay isan'ny olona mahitsy fijery sy mivantavantana fiteny izay satria olona tia mandala ny mariny sy ny rariny raha i Roland Ratsiraka izay ka izay no mahatonga azy sarotiny amin'iny faritra fiavininy izany hoe any amin'ny faritry ny Tamatavy any izay iadidiny Roland Ratsiraka izay amin'ny mahasombavim-bahoaka azy teo aloha izay. Ka izao izy no nanapa-kevitra ny hirotsaka amin'izay sombavim-bahoaka izay mba hahatonga azy hitondra indray ny hetetan'ireo vahoaka ny Tamatavy iray manontolo ao anatin'ny 5 taona manaraka eo. Raha mahalala ihany koa amin'izao fotoana izao hankatony fampielezan-kevitra izao dia samy miezaka manao aintso zavatra
ireo kandida rehetra amin'izay firotsako fitiana osim-bavim-boaka izay ka tsy diso anjaran'izany Andriamatoa Roland Ratsiraka ao Tamatavy ao ankatoko n'izao fampelezan-kevitra izao fa tena mafy dia mafy ihany koa ny fampelezan-kevitra izay ataony ary hita miharihary fa tena mbola mankaty azy ny voaka ny Tamatavy iray manontolo satria tonga vorolanina ary voromarobe ireo voaka ny Tamatavy nanotrina an'izany kandidan'izy ireo izany rehefa izy nanao fampelezan-kevitra ary efa nitety toerana maromaro moa irona Ratsiraka izany nanao fampelezan-kevitra tamin'ity fiantombohan'ny fanaovana fampelezan-kevitra ho amin'ny sombavim-bahoaka ity ka hita tazana ary hita taratra ihany koa fa tena maro ary tena mifankatia raha irona Ratsiraka sy ny voaka ny Tamatavy izay izany hoe hita eny an-tapokandrin'ireo voaka ny Tamatavy izay miramirandava sy falifaly lava tonga manotrina an'izany kandida Roland Ratsiraka izany fa tena tian'izy ireo raha irona Ratsiraka ary irona Ratsiraka ihany koa dia mankatia an'ireo voaka ny Tamatavy iray manontolo ka tena izay ka tena fitia mifamaly ary izay mahavangivangy moa ny tiankavana ary fantatsika tsara fa tsy maharesy ny fitiavana raha izany fankahalana izany ka tena fitiavana izany ka tena finamanana sy fihavanana izay tena mampifamatotra an'i Roland Ratsiraka amin'ireo voaka ny Tamatavy iray manontolo amin'izao ankatoko ny fampelezan-kevitra izao ka araky ny tombatombana dia maro sahady ireo mpanara-baovao no milaza sy manao fanambarana amin'izao fotoana izao fa raha izao no mitohy avy hatrany dia tsy maintsy lany raha i Roland Ratsiraka ao Tamatavy ao raha eo amin'izay mahasolom-bavim-bahoaka azy zay satria tena mbola hita ary tena mbola mibaribary ny tena fitiavana izay misy eo amin'ny Roland Ratsiraka sy ny voaka ny Tamatavy iray manontolo amin'izao ankatoko ny fampelezan-kevitra izao ka izay no mahatonga ireo olona izay mpanara-baovao indrindra fa ireo olona izay mpanara-baovao ara-politika ao Tamatavy ao no milaza sy miteny an'izany hoe tsy maintsy lany i Roland Ratsiraka raha izao fahitana any fiantombohan'ny fampelezan-kevina izao. I Roland Ratsiraka moa dia laharana fahefatra ao anatin'ny bilety tokana ao Tamatavy ao ary miara-dalana eo amin'ny antoko MTS izay tarihiny sy ihany koa notohanany ireo kolektifany malagasy izay miara-dalana amin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ireo kandida maro hafa izay mitambatra no nisafidy ny hanolotra an'izay kandida Roland Ratsiraka izay ao Tamatavy ao amin'izao fotoana izao ka izy no solotenan'izy ireo ao Tamatavy ao amin'izay firotsako fidina osim-bavim-boaka izay ka miandrandra mafy any fahalin'ny Roland Ratsiraka ireo rehetra miaraka amin'izay kolektifany malagasy izay amin'izao ankatoko ny fampelezan-kevitra izao fa na de eo aza izay dia ny fifidianana dia ny voaka ihany ny tompony teny farany ary izy ireo no tompo-tsafidy fa izay avy ety amin'ny Oataoata gasy kosa dia mirary soa hatrany ho an'ny Andriamatoa Roland Ratsiraka mba ho tanteraka izay nofinofiny amin'ny fahalaniny osim-bavim-bahoaka izay ary mirary soa ihany koa ho an'ireo kandida rehetra manerana ny nosy izay nirotsaka fidina amin'izay osim-bavim-bahoaka izay mba samby ho tanteraka avokoa ny nofin'izy ireo fa tadidio anefa fa toy ny adiny ombilany mpianakavy io izay mandresy tsy hobiana ary izay resy tsy akoraina ary tsy izay milatsaka rehetra kory dia ho lany avokoa fa tsy maintsy misy ny mandresy ary tsy maintsy misy ihany koa ny resy fa mankahery sahady ho an'izay mety ho resy amin'ity fifidianana osim-bavim-bahoaka ity manitsa be mbola ho avy ka rehefa tsy azo androany dia ivereno rapitso araka ny fitenenana Ilemana hoe toy ny samby balala mainandro zay. Izay aranomasaka azona roso tomboko lahy sy tomboko vavy saotra tsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny manao komantaira ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravona nireny hevitra rehetra naovantsika video manaraka eo tsarovy ny milike ny video antsika ary azadino toraka izany hatrany ny abone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa any amin'ny sesy tao Oataoata gasy tomboko lahy sy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.